Noho ny tsy fanarahan'ireo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana sasany ny fenitra napetraka ny ministera dia voatery nandraisana fepetra ny fanokafana ny sekoly ambony izay manofana ho mpitsabo mpanampy paramedikao no mafy azy kokoa angamba. Maro amin'izy ireo mantsy no tsy manana fotodrafitrasa andraisana sy ianarana mpianatra akory. Nampiatona ny fanokafana sekoly ambony tsy miankina mpanofana ho mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ary ny fandraisana atota taratasy fangatana mikasika izany. Io no anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe nivoaka tao aorian'ny fivorian'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny CRFM, Commission de référence pour les formations en médecine, izay nitotosaina androany teny amin'ny ministéran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika teny fiadanana. Anisan'ny offre de formation ho an'ny paramède manokana dia fa any amin'ny 7-7 fa be dia be dia nahatsapa zany ny membre ny CRFM fa aloha zany jerena reo fito amin'ny 7-7 reo izay mety mbola hiampy ny reto sasany reto ho jerena aloha zay ho accompagnena zay ho atao ny fidinana azadiny fa isy fidinana ifotony le izy satria tsy onona fotsiny zany hijery amin'le dossier fa jerena mihitsy hoe tena io marina ve ny zavatra miseho any amin'ny toerana misy an'le sekoly dia nohon'izay zany fahatsapahan'ny CRFM zay ary azadiny fa tsy hoe akory manambany le domaine anankidimy hafa fa raha resaka fahasalamana dia zava-dehibe tokoa dia tsy azo atao ambany zavatra io dia zay no nahatonga ny membre ny CRFM zany nanday fanapahan-kevitra hoe aloha zany ho jerena reo fa misy ireo ho arahana maso tsara. Nomarian'ny télé-général ny fampianarana ambony fa efa misy ny fenitra takiana amin'ny fanokafana sekoly ambony manofana ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana. Zay manangana sekoly dia efa misy kaneva io ao ministera efa fantatry ny rehetrarehetra zany azo alaina amin'ny site ministera fa raha tsy hiteny fotsiny azo anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena aloha zany bon infrastructure tsy maintsy ho jerena dia ahoana ny toetoetry ny toeram-pampianarana ao ny qualification ny enseignant indrindrandrindra tsy hoe amoaka licencié ianao dia olona licencié no andeha mpianatra ao Nomarian'ny teo anivon'ny CRFM fa isy ny famaizana ary mety afara amin'ny fanakatonana ho an'ireo sekoly ambony tsy miankina manofana ho mpitsabo na mpitsabo mpanampy tsy manara-penitra eto amin'ny firenena.